Ramatoa ben'ny tanànan'ny commune Andrenivohitra Antananarivo. Ianao ramatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena sy ianao andriamatoa solombavam-bahoaka i Madagasikara voafito tao amin'ny boriboritany fahaefatra. Ianao andriamatoa secrétaire généraly ny commune urbaine Antananarivo. Itsika tale mpitantana amin'ny commune urbaine Antananarivo, ianareo délégué amin'ny boriboritany enina, arabaiko manokana eto ianao andriamatoa délégué amin'ny boriboritany voalohany, ianao ramatoa chef district ny Antananarivo voalohany, itsika mpiara-miasa rehetra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo, indrindrandrindra itsika eto amin'ny boriboritany voalohany zay tena mahafatifaty mihitsy androany. Itsika olo manakaja maro tonga eto tompoky lahy sy tompoky vavy. Avo tsy maintsy anakaratra lohasa tsy mihoatra ny lempona, tadasika tsy mihoatra ny miabakabaka fa tena avo indrindra dia Andriamanitra ka mbaky manana ny fisaorana an'Andriamanitra no entin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo. Manaraka zany dia miaraba antsika rehetra ary miaraba manokana itsika eto amin'ny boriboritany voalohany amin'izao nahatratrarana ny faha-telopolo taona izao. Zava-dehibe zany faha-telopolo taona zany. Raha lehilahy zany raha tsy afa lasa loloha dia eo tokony tsy maintsy eritreritra amin'izay ny akavady. Ianao teo mihitsy manko ny nakavady. Zava-dehibe zany ary mirakitra lalana BDP. Olona maro no nifanimby tao tamin'ireo ny fitantanana dia teny teo andriamatoa délégué hoe misy olona raiky ambin'ny folo mifandimbilimby tao. Misy amin'izy ireo moa zay tonga manome voninahitra zao miaraba anareo koa zahay. Zava-dehibe zany satria ny boriboritany voalohany ny tenanay moa tamin'izay 70 taona latsaka ny ainana zay dia teto amin'ny Antananarivo renivohitra ity foana no mipetraka. Zany hoe saikisaiky afantatra daholo ny boriboritany voalohany. Tsy hoe mitoroka voninkazo fa tsy miambamba amin'ny tena fa anisan'ny boriboritany mahiasa ny boriboritany voalohany. Voalohany izy amin'ny isa fa azo lazaina fa voalohany koa izy amin'ny asa. Araka ny haiko teo dia faharoa izy amin'ny isan'ny mponina fa voalohany koa izy amin'ny isan'ny fokontany. Mino zahay ary mirary koa mba ho voalohany foana ny boriboritany voalohany ary voalohany ekse koa ireo boriboritany dimy hafa. Zava-dehibe manko ny fampandrosoana an'Antananarivo. Raha mahitatsika manao malabary, manao akanjo misy sarina voninkazo ary mitafy lamba dia mahatsiaro hoe tadiditsika ny miavitsika, avaisitsika malagasy tsika, inona ny fomba niainantsika, inona no tantaratsika. Za koa raha tonga teto androany rehefa fantatry fa isy ty fotoana ty dia najanoko daholo izay mety ho fotoana hafa. Ny antony za koa dia avy tamin'ny commune urbaine Antananarivo, efa niasa tao tamin'ny commune urbaine Antananarivo ary fantako izany. Za dia teto amin'ny Antananarivo renivohitra foana ka tsy entin'ny saiko raha tsy ara-iasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra na ahoana fomba fijery na ahoana fomba fery. Mamela ianao ramatoa ben'ny tanàna raha mba irasaka kely amin'ny faritra Analamanga na dia fokely fotsiny ary. Ny faritra manko tsy dia fantatry ny olona loatra. Tsy dia fantatry ny olona loatra hoe inona moa ny asan'izany faritra na misy amin'izany faritra zany ary moa tsisy. Za ko raha miampita etsy amin'ny arabe etsy ary tsisy malala hoe ino lehibe ny faritra. Tsy le misy mahafantatra nefa ny zava-dehibe fa hoe inona ny ataon'izany. Manao ny asany ve zany faritra Analamanga zany.
misy ilana azy ve zany faritra nalamanga zany zava-dehibe ny tsy maintsy resantsika amin'izany satria raha jerena ny lalàna dia tokony ho tantsoroka amin'ny fampandrosoana izany faritra izany rehefa miresaka fampandrosoana ianao dia gaga ihany ianao hoe rehefa miresaka fampandrosoana ve dia tsy maintsy a hijery a re commune rurale foana tsy afaka ilaza fampandrosoana nanalamanga tsika raha tsy miara mampandroso a ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo andrenivohitra ka eto a dia mamerina zay resaka fampanaovantsika mianadamianaka fa hiara-iasa fiaino a tanteraka ny faritra nalamanga sy ny commune urbaine Antananarivo satria samy zanaka Antananarivo tsika samy te hampandrosana Antananarivo tsika samy te hampandrosana nalamanga tsika manana toerantsika sao a dia fotoanan'izao andro isantsika ndraikitra misy raha sitrakao raha matobe ny tanàna dia hiteny asa vitsivitsy zay efa mifampiresantsika ihany moa ro atao ako a ary mbola misokatra ny varavarana ny anapitsika an'izany asa zany a raha mbola ampy le vola kely ao anisan'izany a fanavoazantsika ny terrain annexe ao Mahamasina ao amin'ny boriboritany faefatra ao moa zany lehibe dia somary titena kely hoe jeu aloha vao ty dia tsy maintsy ao mitomboka zao moa zany a efa mipetraka eny amin'ny 6e arrondissement a dia ho ataotsika iny lalana iny amintsika iny monsieur le délégué a le miakatra avy atao mbotro eny somary misy fitiavatena kely fa tsy manenina raha fitiavatena mampandroso a dia ataotsika zany ary eto a dia sokatra tsara ny varavarana ho an'ny boriboritany rehetra enitsika teo fa misy asa tokony atao eto amin'ny boriboritany voalohany a dia eo ny faritra nalamanga eo ny zandrinao a eo ny zanakao a aza misalasala ianao a mandalo hozerentsika zay traka na bory na blouse na sarina talatsy dia eniko daholo moa izy teo fa mame tolo-tanana mila miara-miasa tsika zay no lava tsara nefa no tsy maintsy mifampiresahana anazy a mba tsy asian'ny elanelana amintsika mpiaramonina amintsika mpiara-miasa fa eto mpamaranana dia mirarosoa atsika rehetra mirarosoa atsika mpiara-miasa eto ambororitany voalohany a avita somatsara ny fankalazana anatsara alitranatra ny asa dia indramitsika angamba lay teny vao niraintsika teo hoe omba tsika mianakavy andeha Jesosy sondra tompokila sondra tompokivavy